Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiraba tsika ry afaka malalatra ity sabotsy faran'ny herinandro sabotsy fa 9 ny volana May ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho tsika dia ny bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia 1:10, Isaia 1:10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Risy silofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, risy mitrebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy. Dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina, ny fanahin'ny fanororan-tsaina sy ny fahirizana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahataoranan'i Jehovah, ary hoanitra kasitrahana amin'ny fahatahorana an' Jehovah ka tsy hitsara araka ny tanomasony izy, na hapiaika araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany. Hamely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy, ary ny fofinain'ny molony no hamonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy matokony no ofehiny kibony. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity Isaia 1:10 moa araka ny fahafantarantsika azy dia famolaniana ny amin'ny iavian'ilay Mesia, na famolaniana milaza ny iavian'ny Tompo Jesosy, ny hatarahany Tompo Jesosy mandrakariva raha moa dia amin'ny vanim-potoanan'ny krismasy no hamakiana na ianoantsika ity Isaia 1:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 15 ity. Amin'ny vanim-potoanan'ny pentekosta koa nefa dia resahany satria miresaka ny anjara toeran'ny fanahy, ny fifamatoran'ny fanahy masina amin'ilay Mesia, na ilay zanaky Davida, na ilay solofon'i Davida, solofon'i Jese, izay famolanina amin' Jesosy tsika teo. Raha jerentsika amin'ny solomasony fiandrasana ny pentekosta, vakitsika amin'ny alalan'ny fiandrasana ny pentekosta ity Isaia 1:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 15 zara mofinaina ao antsika ity, dia miresaka lafin-javatra telo mazava tsara momba ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Jesosy moa fantatsika araka ny Jaona 1:20, dia nanafatrafatra ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona, asan'ny fanahy masina ao anatin'ny fiangonana, asan'ny fanahy masina ao anatin'ny mpino. Melo lalana izany fanazavan'i Jesosy momba ny asan'ny fanahy masina, izay tononona mandrakariva amin'ny teny hoe parakleto moa, na hoe mpampahery, mpisolo vava, mpampianatra, ilay fanahy masina ao amin'ny filazantsara. Somary miavaka kely kosa na dia mirazotra amin'izay fanazavana ao amin'ny jaon'izay ihany ary ny asan'ny fanahy masina, dia manana izay mampiavaka azy amin'ireto andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 15 ireto. Ny voalohany indrindra dia no anjara toeran'ny fanahy masina ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fahaizana manava-javatra. Zay moa tenenina eto hoe fahazavantsaina izy, fanahin'ny fahendrena izy, fanahin'ny fahazavantsaina sy ny fanahy antsoina hoe fahendrena. Milaza voalohany indrindra hoe ny asan'ny fanahy masina dia manome ny olona saina mahay manavaka, saina mahay manavaka, saina mahay mitondra tena. Ny fahaizana manava-javatra no mahatonga antsika mahafantatra ny tokony atao, na ny fitondran-tena tokony atao. Nahoana no voaloha laharana ataon'ny Isaia mpaminany eto amin'ny toetra ny mpanompon'Andriamanitra ny hoe fahaiza manavaka. Raha ohatra ka miverina na mamaky any amin'ny bokin'ny Genesisy isika, izay hitantarana ny andohany zao rehetra zao, hitantarana ny andohan'ny olombelona, hitantarana ny andohan'ny fahotana, hitantarana ny andohan'ny vokatry ny fahotana, dia ny zavatra mitsapa voalohany indrindra dia izao: ny fahotana dia nitondra fahajambana tao anatin'ny olona, fahajambana ara-panahy, fahajambana ara-tsaina, ka nahatonga ny olona tsy nahay nanavaka intsony ny tsara sy ny ratsy.
Isan'ny mandrakariva nyedikevitra be ny amin'ny antsoina hoe libre arbitre eo amin'ny fanabeazana. Tsika amin'ny andro sainantsika etriny de mieritreritra manao hoe ny fahalalana akademika na ny fahalalana ny an-tsekoly any am-pianarana ny savoir zany dia mampianatra atsika ahalalany tsara, ahalalany marina, ahalalany mety, ahalalany tokony atao sy ny tsy tokony atao. Marina ve io sa tsy marina? No hoe ny fanabeazana ny an-tsekoly, ny fanabeazana ny atokantrano, fanabeazana ny fiarahamonina dia manampy atsika mba hananatsika libre arbitre, hananatsika fahafahana mamanta-javatra sy misafidy malalaka zay fahafahana manao tsara. Move ny fahalalana zay raisitsika any amin'ny toerana maro samihafa anivon'ny fiarahamonina mahatonga atsika mahay manava-javatra ary mahatonga atsika afaka misafidy akalalahana. Io an dia adevitra efa niainan'ireo olona any amin'ny atsika tonjato fa 20 adevitra ny fanaovana teolojiana ngezala anankiroa dia i Martin Luther sy Erasme tany Rotterdam. Izy roa lahy reo zany zay ngezalahan'ny finoana ny fampianaram-pinoana de samy adevitra momba ny antsoiny hoe fahaiza manavaka sy ny fahafahana misafidy malalaka. Erasme de Rotterdam na Erasme avy any Rotterdam dia nanazava tamin'ny Martin Luther. Izy roa lahy reo aloha ny itoviny dia samy nandinika ny soratra masina izy, samy novolavolainy ny toetsaina humaniste, zany hoe novolavolaina fa na ny marimarina kokoa ny potra fa amin'ny toetsaina humaniste ny tonjato 420 sy ny 510 dia izay nyvoziny zay toetsain'izay izy ireo dia tsy nitovy-hevitra nefa eo amin'io ataotsika hoe fahazavan-tsaina sy fahafahana misafidy malalaka io. Erasme dia nanao zava-dehibe ny fahalalana avy amin'io ange nahatonga ny ilay fifandraisana asa raha mahafantatra isika lay antsoiny hoe bourse Erasmus avy amin'ny anarany Erasme de Rotterdam io. Fanaovano zava-dehibe ny fahalalana, ny fahazavan-tsaina, ny échange sy ny lafin-javatra tahaka zany. Zay no heverany Erasme fa tena zava-dehibe ny anjara toeran'ny fampianarana, tena zava-dehibe ny anjara toeran'ny fahazavan-tsaina, tena zava-dehibe ny anjara toeran'ny fitarihan-dalan'ny olona hisaina sy eritreritra sy hamakafaka. Satria Erasme de nieritreritra fa rehefa omena fahazavan-tsaina tsara ny olona, ampianarina ny olona, tezaina ny olona dia mitondra azy ho amin'ny fahafantarana ny tokony atao zany. Martin Luther kosa tsy resy lahatra. Hoy Martin Luther manao hoe tsy ny fahazavan-tsaina amin'ny lafiny akademika akory no mitondra ny olona ataka-javatra atakatra ny mety sy ny tsy mety. Mety anana fahendrena akademika ihany izy raha misy zany voaborana zany. Zany hoe mety misy anana fahendrena hoentin'ny fahalalana ihany izy io Martin Luther fa tsy hoendry araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety hoendry araka ny fomba fijerin'ny fiarahamonina ihany izy fa tsy hoendry araka ny soratra masina. Mety hoendry araka ny fijeriny mpampianatra ihany izy fa tsy hoendry araka an'Andriamanitra. Am Martin Luther ary de zao ny fanamasina irery ihany ny tena manome fahazavan-tsaina ny olona, ahafantarany olona ny tsara sy ny ratsy. Raha miteny hoe tsara sy ratsy Martin Luther de tsy tsara sy ratsy amin'ny lafiny moral loatra akory fa tena tsara sy ratsy amin'ny fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tsara sy ratsy amin'ny lafiny moral mantsy, tsy voatery ho tsara sy ratsy amin'ny soratra masina. Misy zavatra everitsika ho tsara ao amin'ny fiarahamonina mety atsika, misy zavatra nge faritan'ny malagasy ho fahendre ho tsara. Raha mijery ny fomba fisainana nentim-paharazana tsika de mety misy zavatra everitsika ho tsara saingy tsy tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety misy zavatra everitsika ho mety ao amin'ny fiarahamonina fa ratsy eo imason'Andriamanitra. Zany hoe ny tsara everitsika ho moral satria misy ny antsoiny hoe moral. Ny moral dia araka ny fomba, araka ny fifandraisana. No zany dia io le tenenin'ny Erasme manao hoe rehefa ampianarinao nge ny olona, omenao fahazavan-tsaina izy, ampianarinao any amin'ny université izy, ampidirinao an-tsekoly izy de zao hanana fahazavan-tsaina izy. Martin Luther tsy manohatra mihitsy ny hoe zava-dehibe ny fampianarana, zava-dehibe ny fahalalana, zava-dehibe ny savoir. Mazava ho azy
satria Martin Luther dia nanao zava-dehibe ny fianarana sy ny sekoly fa io Martin Luther tsy ampy mitondra ny olona ho amin'ny fahendrena rakan'Andriamanitra raha tsy eo ny soratra masina ary raha tsy eo ny fitariany fanamasina no zany de avako malala ito amin'ity boky ny Isaia mpaminany ity de izao ny fanamasina no manome fahazavan-tsaina antsika mahatonga atsika mahafantatra ny mety sy ny tsy mety tsy mandà mihitsy akory Isaia mpaminany ny antony ianarana ny lalàna ny zavaboary ny antony ianarana ny an-tsekoly ny antony amakina boky tsy mandà an'izay mihitsy ny soratra masina fa izao ny tokony ho aneketsika fa ny fahendrena sy ny fahaiza manavaka ny tsara sy ny ratsy eo anatrehan'Andriamanitra de izao ny fanamasina irery any ary io fanamasina io no mampianatra antsika hahay mitondra tena eo anatrehan'Andriamanitra izay manjary fitondratena manoloana ny mpiarabelona zay mahatonga an'io tsy ny sarahany Isaia mpaminany mihitsy ny hoe ny fanahy ny fahendrena sy ny fanahy ny fahazavan-tsaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ary fahendrena araka ny sitrapon'Andriamanitra reafako malala inona ny ateraky ny fanamasina voalohany ao fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra mahafantatra ny tsara izy mahafantatra ny tokony atao izy ary afaka hitondra tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo ampelantanantsika ny fahalalana ny siansa fa raha tsy eo ny fitariany fanan'Andriamanitra raha tsy eo ny fahendren'Andriamanitra de manjary olona mpanimba zavatra isika ary mafisy ny Calvin io ozy Calvin manao hoe na inona fahazavan-tsaina nananao na inona fahendreny olombelona nananao rehefa tsy ao am' Jesosy ianao de mpanimba zavatra mandrakariva izay lay ataotsika hoe fampianaran'ny Calvin miivo am' Jesosy zay manome toerana ny fanamasina ao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany hoe io Calvin na inona koa ary asa soa ataonao na inona fahafoizana ataonao na inona famirapiratany fahazavan-tsaina sy ny fahendrena rehefa tsy tariany fanan'Andriamanitra rehefa tsy ao am' Jesosy anao de zao iteny am'izay ataon'ny tananao rehetra iny any ny mahampanota anao feno ditanany mpanota izay rehetra ataonao rehefa tsy eo Jesosy fa rehefa eo kosa Jesosy de zao ny rany Kristy no manadio ny ditanany mahampanota rehetra am'izay alehantsika am'izay ataotsika zany hoe rehefa ao am' Jesosy isika rehefa ao anatsika ny fanan'Andriamanitra de zao voafafany rany Kristy zay mety ho fahadisoana ataotsika ao anatrehan'Andriamanitra zay le tenen'ny Paoly manao hoe iza ny manameloka Kristy Jesosy no efa maty afako malala ataovy zava-dehibe ny fahalalana aza mbazaza avao amin'ny fahalalana hoy Paoly ataovy zava-dehibe ny fahendrena hoe boky noabolana fa izao meteza ho tariany fanamasina manovoza fahendrena amin'ny alalan'ny finoanany Jesosy mba hanano fahazavan-tsaina sy fahendrena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ny toetra faharoa zay ateraky ny fanamasina ao anatin'ny olona ho ihany Isaia mpaminany dia izao olona ilain'izy eo anivon'ny fiarahamonina olona ilain'izy olona ilain'Andriamanitra izy ny fanamasina dia rehefa miasa atao anatintsika dia mahatonga atsika matsiaro tena misy heviny ny fiainantsika olona ilaina olona mahasoa ny hafa olona mahasoa ny asan'Andriamanitra asa ratsaroantsika any am' boky Genesisy fa rehefa nanota ny olona de izao ndroahana ny ala tao am' sahedeny izy toy ny milaza fa olona tsy ilaina fa mpanimba zavatra ao am' sahedeny izy tsaroantsika nazo am'kaina rehefa avy namono ndralany apela izy de nalana ary ndroahana mihitsy ary fangiry firiana aza ny fiainany toy ny olona tsy ilaina izy tsy hoe tsy ilaina izy ka Andriamanitra nandroaka azy fa tsy ilaina izy satria ny tenany aza tsy tia ny tenany tsony izy tenany ara tsy tia ny tenany sangy rehefa eo kosa ny rany Kristy rehefa eo le famelan-keloka natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy de manjary tonga ilaina izy tsy hoe
kisendrasena nge fanontaniany Jesosy tamin'ny Petera tao anatin'ny famoizam-po rehefa nandahany Jesosy. Rehefa nandahany Jesosy intelo izy dia tao anatin'ny famoizam-po izy. Ary tsy kisendrasendra ny fanontaniany Jesosy manao hoe moty ava ianao ry Petera. Moty ava ianao ny dikan'izany toy ny mamerina ny Petera ao amin'ilay toetra tena izy. Zany hoe manana ilay maha izy azy ao anatrehan'Andriamanitra ka ampisy vidiny ny fiainan'ny Petera. De meny Jesosy andraikitra izy manao hoe vahanao ary ny ondriko, vahanao ary ny ondrikeliko, andraso ary ny ondriko. Zany hoe rehefa mitoetra ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra de lasa misy dikany ny fiainantsika. Lasa olona ilain'Andriamanitra isika, ary lasa olona ilain'ny mpiarabelona amintsika. Lasa olona anatenan-javatra, iandrasana zavatra anao tsara, iandrasana olona andrasana zavatra hitondra fiainana ho an'ny hafa, fantsona mitondra fitahiana ho an'ny hafa. Io no nampanantenan'Andriamanitra ny Abrahama. Hoy tompo tamin'ny Abrahama manao hoe enao io de izao ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Zany hoe naiza toerana misy anao de hitondra fitahiana ianao. Zay toeran'ny kristianina. Zay toetran'ny olona manana fanan'Andriamanitra, ilain'ny hafa izy mitondra fitahiana eo amin'izay toerana misy azy ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy mpitondra olana izy, tsy mpanakorotana izy, tsy misy olona mahatsiaro hoe aninona ty olona ty, tsy misy olona tokony hatsiaro hoe tsisy ilamany ty, fa misy olona mahatsiaro manao hoe sambatra manana an'izao olo zao. Misaotra an'Andriamanitra fa misy mpanompon'Andriamanitra eto, misaotra an'Andriamanitra fa misy ity olona ty mitondra zava-baovao, mitondra fifaliana, mitondra fiadanana. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra marina loatra, tsy voatery tian'ny olona foana akory izy, tsy voatery hitady fitiana anao zay mahafinaritra ny olona akory izy. Tsy zay ny dikan'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Nitombo tamin'ny Abrahama hoe ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra ianao. Zany hoe noho ianao tonga ao amin'ny fiarahamonina de zao ho tahiny io fiarahamonina io. Tsy noho ny fiezahanao fa noho Andriamanitra mitoetra ao aminao de tahiny io toerana io. Satria misy mpanompon'Andriamanitra eo de tahin'Andriamanitra lay toerana. Afaka malala ho itsika manao hoe io fanahy masina io rehefa ao anatintsika miasa ao anatin'ny mino de zao hoy ny filazan'ny soratra masina eto manao hoe fanoloran-tsaina sy faherezana. Olona ilaina mitondra zava-baovao, mitondra fahazavan-tsaina, mitondra herim-panahy, mitondra finiavana, mitondra fikasana vaovao, mitondra fiavozana, mitondra herin-tsaina hanompoka zavatra tsara hatrany. Ny fanahy masina ao anatin'ny fiarahamonina izay hoety misy atsika. Fa ny farany de afaka malala. Inona koa no entin'ny fanahy masina? Zay toetra ny fanahy masina de mitondra ny toetra n'Andriamanitra. Inona koa no entin'izany? De eo amin'ny dininy manaraka io izy manao hoe fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehovah. Zany hoe mitondra inona ny fanahy masina rehefa ato anatintsika? Mitondra fiainam-panahy, mitondra fiainam-bavaka, mitondra fahatahoran'Andriamanitra, mitondra manjary lasa manana toe-po tia vavaka tian'Andriamanitra. Raha vakina amin'ny mety ho mahazaratsika de zao olony vavaka, olony tenin'Andriamanitra, olony zava-panahy, fa tsy mieritreritra fotsiny hoe olony materiel fa olony zava-panahy spirituel. Io nareo miteny frantsay, olona manana mieritreritra ny zava-panahy fa tsy hoe mieritreritra ny fiainana mandalo amin'ny lafiny hita maso fotsiny ihany. Noho zany de avako malala de hiavaka mazava zany ny olona manana ny fanahy masina tahaka anao sy ny zanak'izao tontolo zao, satria olona zay ilaina izy. Io le tenenin'ny tompo manao hoe hanjary fahazavana izy ary hanjary fanahy sy ny tany izy. Zay afaka malala ny lasan'ny tompo amintsika nge. Am'izao faran'ny herinandro zao ara dia aoka ho tsapanao fa efa nifidy anao ny tompo, efa niantso anao ny tompo ary nametraka ny fanahiny ao anatiny. Raha tsy olona ny lavina ianao, oviana teo amin'ny fiainanao ianao nandray zany tamin'ny fotoanan'ny batisa. Raha mino zany ianao, inonao zany fa tamin'ny fotoanan'ny batisa nanomezan'ny tompo anao ny fanahy ary ao anatinao zany. Io fanahy masina ao anatinao io mahatonga anao mahajoro tsara, mahatonga anao
tia manao zavatra tsara, mahatonga anao tia mizara, mahatonga anao matsiaro mangiry firy eo anatrihan'ny fahorian'ny hafa, mahatonga anao mangiry firy eo anatrihan'ny zavatra sarotra lalovan'ny hafa, mahatonga anao ko aza tianao zavatra tsara mandrakariva ho an'Andriamanitra. Re avako ao anatinao zany fanamasina izany. No zany dia mandehana ataovy amin'ny fifaliana ny fanomponao, tsoran'Andriamanitra ny amin'ny nanomeza ny fanahiny aty anatintsika, mahatonga antsika anam-pahendrena ka miavaka amin'ny zanak'izao tontolo zao. Hivavaka isika. Tompo am'saotranao zainao ny amin'ny fanoloranao ny fanahinao masina tamin'ny alalan'ny Pentekosta fahizay. Ary mandraka ankehitriny de manjary mitoetra ao aminay fiangonana, mitoetra aminay isam-batan'olona ny fanahinao masina, ka manjary olona mpitondra fitahiny zay. Olona andrasana hitondra zava-baovao ho fanatsarana ny andavanandro ny tsirairay zahay. Tompo, irao zahay mba hitondra fahazavan-tsaina mandrakariva ao anatin'ny aizin'ny fifankalana, ny fitiavan-tena eto amin'izao tontolo zao. Amasino zay Tompo, ary aoka hitoetra betsaka ty anatinay ny asan'ny fanahinao masina. Amasino zahay mba ova volombelonao. Misaotra tam'izay rehetra nomenao anay tamin'ity herinandro ity, misaotra ny amin'ny fitahi-pahasoavana narotsako taminay, fa raha nisy kosa ny nampalahelo anao, ifonanay aminao re. Hanjaka ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy ianao Jesosy, hanjaka amin'ny asan'ny tananay ianao, mba ahatsiaro fa zahay de vahaolana mandrakariva, satria manana anao Andriamanitra fahendrena. Da io ny herinandronay vaovao eo ambany fitahinao mandrakariva sy fitarihin'ny fanahinao masina. Misaotra Jesosy. Amen.